Anisan'ny fitafiana ankafizin'ny malagasy tokoa ny lambalandy. Fa iny dia ny mpanjaka ihany nanao azy, saingy taty aoriana dia saika nanao azy tony avokoa ny rehetra. Ankehitriny kosa dia isaloran'ireo vehivavy mianjaika ny lambalandy. Ny mpikabary malagasy koa dia tsy manadino azy rehefa hikabary iny. Mba fantasika ve anefa ireo lalana andalovana vao tonga lamba toy ireny ny landy? Ny landy dia misy karazany roa. Ny voalohany dia ny landy na antsoina koa hoe soie sauvage. Amin'ny mahalandy azy izay moa dia tsy mila ompiana izy fa velona any anaty alana tapy, ary eto Madagasikara ihany no ahitana azy ity. Ny faharoa kosa dia ny landy kely na antsoina hoe soie naturelle. Ny fiompiana azy indray dia ao an-trano ihany, izany hoe mila manomana talantalana atao tranony. Ny nipoirana izy ity moa dia tany Chine, avy eo dia tany Israely, ary tonga teto Madagasikara koa avy eo. Ny coco mavo moa dia tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ihany, araka ny nambaran'Andriamatoa Aimé Rakotondrasoa avy eo amin'ny coopérative Landy Mapianina Andranovelona Ilafy. Ny coco fotsy kosa dia avy any Japon. Milaza koa izy fa isika malagasy no manana ny landy tsara indrindra eran-tany. Ny fiompiana landy moa dia azo atao eran'ny Madagasikara, saingy raha te hiompy azy dia mila mamboly feroy azo, ary rehefa afaka herintaona dia azo atomboka amin'izay ny fiompiana. Andriamatoa Aimé Rakotondrasoa avy ao amin'ny coopérative Landy Mapianina ihany no hitondra amintsika ny fanazavana momba n'izay fiompiana landy izay. Voalohany aloha tsy afaka miompy landy raha tsy manana voaroy azo. Dia tsy maintsy namboly voaroy azo ary zay koa varotra zanaka voaroy azo, mamboly voaroy azo. Efa mamboly voaroy azo dia avy eo amin'izay afaka miompy landy. Dia izay ihany no mamorona ny atodidandinay izay atao hoe drainage. Dia ao dia avy eo iny izany iny rehefa foy iny dia lasa fanday kely ohatran'ny loham-panjaitra, fa avy eo mitombo dia ao anatin'ny taona 5, tsy ataoko hoe 5 taona fa taona 5 satria telo andro ny taona iray amin'ny taona voalohany dia matory izy. Mifondra izy afaka ny ray andro na 2 andro taona faharoa, hatrany amin'ny taona faha-5 zany, taona faha-5 izy dia miakatra dia manao cocon na hoe akoran-dandy. Dia iny cocon iny indray avy eo no andrahoana dia mivoaka fil. Dia ho an'ny olona tia mihinana moa dia zana-dandy ny eo anatiny na hoe ilay zana-dandy hoanina andrahoana ho an'ny olona. Fa raha ohatra izy tia angalana atody dia avela mihitsy izy ho lasa lolo dia mivoaka lolo dia iny no ampivadiana manome atody. Izay zany ny fomba. Raha madika azo lamba indray ianao dia mbola mandalo dingana maro toy ny fampangotrahana ny trano samoina na cocon, ny fanaovana embobinage na fanatsodinina sy ny fandokoana ny kofehy ary ny fanenomana azy. Ity fitaovana ity izao no antsoina hoe fanenomana. Izy ity dia fanenomana nentim-paharazana. Tsara marihana fa ny landy moa dia anisan'ny biby madio indrindra ka mila mitandrina tsara amin'ny fahadiovana, satria na dia fofona ratsy toy ny sigara, paraky, ranomanitra, eny fa na dia fofopaty azy dia tsy tiany ka miteraka ny fahafatesana. Ny fiompiana landy dia sady manatsara ny tontolo iainana noho izy mivady amin'ny fambolena voaroy azo, ary rehefa vita ho lamba kosa izy dia mahavita zavatra maro toy izao. Anisan'ny vokatra mahasarika amin'ny mpizahatany ihany koa izy ity. Noho izany dia azonao atao tsara ny mitady lalam-barotra ny ivelany amin'ny alalan'io.